Takarivan'ny alarobia fa eniny volana septambra 7 anterina ny araba dokolasy tobokovavy ary dia ankafaliana indray no rahantsika eto manasanao zay tsy saraka amin'ny fahitalavitra maty ao anatin'izao orany fampahalalam-baovao zao ny sehatra sosialy ny fanoikevitra manodidina ny tsy fandriampahalemana ny trangana sosialy toy ny fiakaran'ny vidim-piainana no maresaka ao anatin'ity fampahalalam-baovao izay hoentina amintsika ity ankoatran'izay ihany koa ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana rano fisotro madio izay tanterahany orinasa Jirama ihany koa dia nazahoana akony santony anany ireo faraka ny fanambara teo dia asainay ianao zany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany singa iray tokony ananan'ny olom-pirenena ny kopina terahana sy ny karapanondro pirenena ho an'ny mihoatra ny 20 taona zany tsy hoela dia iroso ao anatin'ny vanim-potoanany fifidianana isika ny karapanondro dia tsy afa-misaraka amin'izay fifidianana izay manohana ny tokony sy ny hetsika fanamorana ny fahazahoana ny karapanondro pirenena ny sénateur Andrianjaka Samson Golzar mba hahafahana mifidy ankalalahana ho an'ireo vahoaka tsy akanafaka. Eritaona mialohan'ny fifidianana maro ny olom-pirenena tsy mbola manana ny karapanondro pirenena araka ny tatra nataon'ny lola Andrianjaka Samson Golzar malohana ny anatotosana ny hetsika fizarana kopia sy karapanondro pirenena ity parlemantera ity. Zava-misy aloha dia mbola misy ny olona sahirana amin'izao fotoan'izao amin'ny resaka karapanondro fa izay no atao hoe anahirana ny tompon'andraikitra nanao ministera zany na misy moa ny hetsika ataontseny ihany koa amin'ny fanaovana jugement supplétif mba hahatonga an'ireo vahoaka zany izay mbola be dia be tsy manana karapanondro mba hahafahana manefa ny adidiny rehefa tonga zay fifidianana zay ka manaitra ihany tompon'andraikitra amin'izay zavatra zay satria lasa hisy ny menomenomana rehefa tonga le fotoana tonga amin'akadiny zao zany dia tokony fa hisy ny fiomanana amin'izay resaka karapanondro zay indrindra fa any ambanin'ny vohitra any any amin'ny faritra any dia tokony hojerena izay fanamboarana karapanondro zay. Raha ny fantatra tafiditra amin'ny fanatsarana ny lisym-pifidianana anatanteraka hetsika fizarana jugement supplétif ny eo anivon'ny seni miaraka amin'ny ministeran'ny atany any amin'ny volana novambra ho avy izao no anomboka ny hetsika olom-pirenena hatrany amin'ny 5 alina sy 9 no heverina ahazo tombotsoa amin'izany.